Fankasitrahana feno tompoko lasy tompoko vavy natolotra anao any tokantrano amin'ny fanarahana ity fandaharana ity izay fanaraka ireo isaky ny talata tahaka izao. Ny fandaharana andao resahana ao amin'ny androany talata 12 Jiona dia iompana kokoa amin'ny lafiny politika ny fandaharantsika. Ramatoa Sara Georges Rabearsoa izay Front National ny antoko maitso eto Madagasikara no vahin'ny fandaharana. Manatitra ny araba tompoko. Mirabanao Ramatoa aina ary miraba koa ny mpanaraka rehetra ny radio télévision Viva, miraba koa ny maitso. Antoko politika ny antoko maitso. Izany hoe resaka politika no resahantsika eto iverenantsika ny faraparan'ny fandaharana ihany mahakasika ny antoko maitso fa avy hatrany dia ny zava-mitranga eto amin'ny firenena. Anisan'ny miteny matetika Ramatoa Rabearsoa rehefa misy zava-mitranga amin'ny resaka politika. Amin'izao tsika miteny izao misy indray ny firesahana hoe fihaonan'ny filoha rotota. Maromaro ihany izay fihaonana efa natao izay tsy nahita mibokana izy io ho anareo tanivon'ny antoko maitso aiza ho aiza ny hevitrareo mahakasika an'izay. Momba n'ilay fihaonana izany ho anay io dingana anankiray ihany koa, tsy io no tena mahany olana ary ny fanontaniana apetrakay sy hisintomana ny sain'ny malagasy rehetra dia hoe inona no mety ho tombony tena ho an'ny firenena, ho an'ny vahoaka, ankoatran'izay mety hoe fifampiresahana ho ataon'izy roa lahy mianaka. Ny zavatra fantatra sy raha miaina teto mialatsiny amin'ilay fitenenana fa samy mpanao business ireo. Izany hoe ny toe-tsaina hoentiny dia toe-tsaina ho an'ny tombotsoa, ho an'ny tenany. Fantatsika izany tamin'ny filoha teo aloha Ravalomanana ary ity tetezamity ity malaza amin'izay hoe tetezamitan'ny business. Ka inona izany no tena tombony ho an'ny firenena? Izay no apetraka. Marihana fa raha hoe ankehitriny izany fampiresaka, angamba ny efa ataoko hoe nasesiky ny zava-misy satria samy manana ny kilemany, samy manana ny fahalemeny ary samy manana ny maharary azy. Ny maharary an'ny filoha teo aloha Ravalomanana ohatra ny hoe ny fananany, ny condamnation eo amin'ny tribonaly tamin'ny resaka fraude fiscale sy ny sisa ary ny aferan'ny 7 février. Ny makarary azy koa eo amin'ny hoe candidat afaka hilatsaka izy sa tsia. Ny andriamatoa filoha ankehitriny makarary azy ny statut-any hoe putschiste izy, izany hoe nanonga-panjakana. Tsy navita nanao fifidianana izy eo anatin'ny 3 taona, tsy nety nahazo reconnaissance internationale tsika hatreto. Ary ny lesoka hitovizana satria samy miahiahy amin'ny sécuritéany, na ny filoha Ravalomanana teo aloha zany na ny filoha Andry Rajoelina ankehitriny. Tsy mitovy ny etaetan'ny malagasy eo anatrehany hoe fomba famahana an'ilay krizy ary tsisy afaka miambo na iza amin'izy roa ireo na amin'ny mpanao politika rehetra raha hoe manana ny feo maro avy amin'ny vahoaka. Etsy andaniny miakatra dia miakatra ny krizy sosialy, izany hoe tena miahenjana zany. Ka rehefa teren'izay zava-misy izay mazava ho azy fa tsy maintsy mifampidinika ary tsisy tsara ohatran'ny mifampiresaka. Saingy ilay hoe tombotsoa ambonin'ny firenena io no tena raha ho anay maitso, izay no tena mahazava-dehibe raha hoe homme d'état, raha hoe mieritreritra amin'ny tenako izay candidat présidentiel, izay no tena zavatra tokony faritana. Ny tombotsoan'ny mpitondra ny fangaro tamin'ny tombotsoan'ny vahoaka, ny fitantanana ny hareny manokana ny fangaro amin'ny harem-pirenena. Ary efa fantany izany ny vilia hinanana, fantany ny ao anaty vilany, fantany ny sotro ampiasaina. Ninona ny antenaina mihoatran'izay, izay ilay fanantenana apetraky ny malagasy hoe misy fijery hafa ary izay dia manolotra sosokevitra hoe tsy fotoana fanehoan-kevitra intsony izao fa ny antoko politika, indrindra fa ny antoko politika manolotra candidat ho an'izany hoe fifidianana filoham-pirenena, izany hoe mieritreritra ny handray firenena amin'ny fomba demokratika, izay manana dinam-piarahamonina, izay mieritreritra fa manana vahaolana ary tena antoko politika misy lohany, tanany sy tongony araka n'ilay lalàna ny momba ny antoko politika izay efa nivoaka, izany hoe mahafeno an'ireny fepetreny dia tokony handray andraikitra. Tokony hisy fifandinian'ny
ireo antoko politika ireo, zany hoe le faritana teo zany fa tsy ilay telonjato marobe mitabataba ny sasany etseroa tsy mitondra vahaolana. Tokony misy fionan'ireo amaritantsika ny hoe inona no ataontsika ahatonga ny fifidianana ho eken'ny rehetra ka tsy hiverenan'le krizy. Ary eo anatin'izay ataoko hoe conclave zay mihitsy izay entsonay koa ny FFKM, ny tafika ny société civile ary erahana amin'ny communauté internationale no andiniana ny etika ny ataon'izany hoe olona hitondra firenena, andiniana koa ny statut ny ireo mpitondra rehetra teo aloha, satria rehefa miresaka ny fampihavanantsika dia tsy maintsy apetraka le hoe hasin'ilay olona tsirairay. Ninona zany zava-bita teto ary zahay maitso tsy mba antoko manana kakay na amin'iza na amin'iza. Nanakatona raha radio anay zay zany manana etika hoe raha zay no eo tsy anao an'izay koa zay eo amin'ny hafa ohatra. Ka zay etika zay tsy maintsy ifampizaran'ny rehetra. Ny marina anankiray amin'ny lafiny anankiray misy marina iombonan'ny malagasy rehetra. Marina fa eo amin'ilay vahaolana misy miteny hoe ohatra hoe samy jiola daholo ny anankiefatra mitondra teto ka tsisy mendrika mihitsy ny mbola eritreretina hoe izy nitondra. Ataon'ny olona hoe le mpanao politika tonta sy ny mpanao politika vao. Misy mieritreritra hoe ny fodian'ny président Ravalomanana ihany ny vahaolana, ary misy kosa mieritreritra hoe ny famitana ny tetezamita sy ny fisian'ny Andriamatoa Rajoelina ihany no vahaolana. Na izany na tsy izany misy marina iombonan'ny malagasy rehetra. Na inona fijery na inona izay iombonanay maitso tanteraka. Ny iray voalohany dia hoe ny malagasy dia mahatsiaro fa matiantoka foana tamin'ny tolona natao. Ny malagasy rehetra na ny pomban'iza na ny pomban'iza dia mahatsiaro fa miaina anaty fahantrana, miaina ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana ary mahatsapa fa misy zavatra tsy ara-drariny be da be amin'ny vokatry ny tsy fampiarana ny lalàna, vokatry ny fanaovantsika fitsarana politika ny zavatra rehetra miseho. Ary maro zany no mitaky hoe mila faranana le tetezamita, tsy hoe lafo fotsiny na mampahantra fotsiny fa tsy namahan'ilay etaeta. Ilay etaeta dia ny hoe ny mpitondra dia tsy manao mpimamba ny harem-pirenena, misy ny mangarahara, miverina amin'ny demokrasia isika. Ka eo anatrehan'ny vahaolana sy ny vahaolana efa naroso ny feu de route amin'ny resaka hoe tokony hisy ny apaisement, tokony hisy ny réconciliation, fampihavanana alohan'ny fifidianana, maro no milalao. Maro no milalao ary antoko politika maro zany no tsy vonona amin'izany noho ny antony nazavaiko teo aloha teo. Antoko politika maro no tsy manana akory etaeta hivoahantsika ao anatin'ilay tetezamita ary hivoahantsika miaraka. Ary izay zavatra izay no mahatonga an'ilay antso avo zany narosonay teo vahaolana anankiray hoe conclave ny antoko politika izay efa mieritreritra sy mivonona tanteraka amin'izany hoe fanarenana ny firenena amin'ny fomba demokratika. Tsara angamba ny andiniantsika amin'izay zay zavatra izay satria ninona holazaintsika hoe ny sadaiky ny tompona andraikitra na ny frantsay na ny anglophone na ny afrikana everina fa tsika malagasy indrindra fa mpanao politika malagasy no tompona andraikitra voalohany. Ono teny Ramatoa Rabearsoa teo hoe ny conclave ny vahaolana izy ohatra nefa nisy foana ny hatramin'izay ny tiako antaniana mantsy dia izao efa maro ny andray andraikitra misy ihany ny te handray andraikitra misy ny tsy te handray andraikitra mihitsy manoloana ireo ilay mpanao politika maromaro ireo samy manana ny intérêt araka nambaranao ihany koa. FFKM narosonao teo ihany koa izay resaka izay amin'izao tsika miteny izao tsisy izay tsy miandrandra izany vahaolana avy amin'ny FFKM izany. Maly izao diso fanantenana avokoa ny mpanao gazety ohatra izao tonga nandeha tany tao anatin'ilay taratasy kely ny soratra mihitsy afatra avy amin'ny FFKM tamin'ilay fotoam-pivavahana tsisy ninina ny voaka avany. Aiza ho aiza amin'izany ilay mbola eritreretin'ny Ramatoa Rabearsoa hoe hisy ny conclave amin'ny zavatra ohatran'izao. Ny zavatra ny faretanay hatramin'ny voalohany hoe zavatra anankiroa indray ilay fampihavanana izay ahitana acteur maro maha-fiarahamonina ny fiarahamonintsika. Tsy misy zany tokony voahilikilika eo anatiny. Ary ny resaka iray dia ny resaka fifidianana izay tena andraikitra voalohany ny atao hoe antoko politika. Ary eo amin'io resaka fifidianana io tsisy antoko politika afaka misolo tena antoko politika hafa.
eto zany mandray tanteraka le tsy mapetiny le tao amin'ny senita raha ohatra ka hoe ireo antoko navondrona antoko folona raiky ambe folona nosy ny mitondro zotra no andeha hikarakara andray anjara mavitrika ny anatiny raha tsy mangaiky any senita ohatra satria misy antoko politika manana kandida zay natokana ho mpitazana fotsiny ary zany zavatra zany tsy manaja mihitsy ny zo iraisam-pirenena momba ny atao hoe fifidianana ho an'ny antoko politika sasana ngoroa samihafa ireo ary zay dia nametraka foana hoe ilay fampihavanana sady tanjona no processus tsara izy atomboka zao fa tsy ho vitantsika mihitsy io midika zany fa tsy ny FFKM marery no afaka amany olana amin'izany hoe réconciliation fa ny malagasy rehetra ary re malagasy manana solotena ny tsy nampivoaka atsika ary zay natonga anay nametraka nyren'ireo cadrage nangataka dia le fametrahana mihitsiny ataoko hoe amin'ny fijery mampahomby sy feno fahendrena ny andraikitra arakaraka ny acteur misy raha miresaka fampihavanantsika tsy afaka ilikitsika nitafika amin'izany fantatritsika fa nitafika tafiditra foana atao anatin'izany fantatsika fa nitafika kehitriny misy tsy manaiky mihitsiny ny hodin'ny filoha teo aloha mizarazara izy amin'izay hevitra izay ary tsy hoe zany mamorona azy fa iainantsika izay fantatsika fa ny fiarahamonina misy eto Madagasikara dia fiarahamonina mankatoa ray aman-dreny indrindra zany fa hoe ny toeran'ny fanahy amin'ny hoe fanahy ny maha-olona ary ireo fivavahana maro ireo antoko mpivavahana maro dia mitaiza zanaka malagasy maro mitsabo zanaka malagasy maro tsy afaka izy zany ahilika ao anatina vahaolana ho avin'ny firenena misy ny société civile zay misy olana maro koa ao anatiny fa misy izy ary misy ny antoko politika ny olana dia le antoko politika tena mieritreritra vahaolana ary efa manolo tena mihitsiny amin'izany hoe andray fitantanana firenena na sampana ao anatina firenena no tsy omena sehatra ary ny boriborina atao anatina ataoko hoe paysage politika anankiray zay tsy fantatra mihitsy hoe avy aiza moa ny légitimité-any ary zay no mahatonga antsika hoe sadasada ilay vahaolana mivoaka avy eo io vahaolana rosina io efa niainantsika tamin'ireny atao hoe panorama tamin'ny conférence panorama zany hoe azo atao dia azo atao ary tsy maintsy hifanerena ny antony hoe amin'izao fotoan'izao araka nataoko teo efa me mahery vaika le crise ary samy matahotra an'io daholy na ny Union européenne na ny SADC zany hoe na ny ivelany na ny ato anatiny satria sarotra manarina firenena tafahitsoka lalina ao anatina hoe crise sociale zay no mahatonga ny hoe ny vahaolana rehetra ary isaorana ny FFKM naka nivoaka atao anatin'ny fanginany zava-dehibe ny réconciliation araka nataoko teo ary ao koa tsisy hoe ny marina ho an'ny sasany ihany no marina na marina tapany anankiroa dia manome marina anankiray lehibe fa ilaina le vérité ilaina ny justice fa mihoatra an'izay zany dia ilaina le fitiavana an'le hafa ary zay zavatra izay tsy mbola tonga amin'izay ny akabeazany ataoko hoe mpanao politika zahay moa ohatra ny hoe moramora ao anay no raha nareo no mitazana na ny malagasy hoe moramora aminareo miresaka an'izany satria zahay tsy mba antoko ataoko hoe niaran'izany zay tsy mbola teo amin'ny fitondrana tsy acteur ana crise zay tsy acteur ana coup d'état koa zay kanefa ny malagasy ary zahay mahatsapa fa misy andraikitra zany tsy maintsy hodiniana amin'ny ho avy fa tsy hoe avela tsy ahitam-bahaolana le zavatra ary sanatria tsy hanao tetezamita ataoko hoe